Ry raha laiko malala miarahaba anareo aho miaraka amin'ny fianakaviam-be Salesianina manerana an'izao tontolo izao. Amin'izao ny tenako dia aty Validoko izay mahatamana tokoa ny mitoetra aty Validoko ary avy aty ihany koa no hitafatafako amintsika anio. Manoloana an'ity tabilao iray lehibe ity izay nampisehoana ny sarin'ny Joany Kaliero. Izy no rahalahintsika Kardinal Kaliero. Mijoro eto ny tenako satria adiny roa lasa teo dia tontosa soamantsara ny fiaonana tena nafinaritra niaraka tamin'ireo provinsiala misy 520 eran'ny fahazantany efatra izay anomboka ny 3 taona faharoa amin'ny Didimasina maha provinsiala azy ireo izay antsoroany mandritra ny 9 taona. Herinandro manokana nanofozana aim-panay, fiaonana manokana izay nanaovana jeritodika ny zava-misy iainan'ny provinsa tsirairay avy. Omaly dia tena lahady nafinaritra. Andro manokana voarakitra ao amin'ny tantaran'ny fikambanana izay nankalazaina ny sorona masina lehibe nanirahana an'ireo misionera 430 mianadahy avy ato amin'ny fikambanana Salesianina. 12 mirahavavy avy ao amin'ny fikambanana Fille de Marie Auxiliatrice ary 20 mirahalahy avy amin'ny Salesian'ny Don Bosco no nandray ny Lacroix ho mari-pamantarana ny asa mamisionera izay miandry azy ireo tsirairay avy. Ankoatr'izay ihany koa dia nisy vaovao tena nafinaritra. Andro vitsivitsy lasa izay ka iaona aminy aho raha ampitso dia noritsahan'Andriamanitra fahasoavana lehibe isika. Niveriny eto anivontsika indray ny rahalahintsika anankiray Mon Père Tom. Izany dia fanomezana lehibe avy amin'izy Tompo. Mahafinaritra amin'ny lafiny rehetra ka anisany antony manokana hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ity tokoa no vokatr'ilay vavaka mafonja ny fanentanantsika nandritra ny 17 volana. Omaly izay dia nankalaza ny Eucharistie na atsiarovana manokana ny vitany sy ny asa masina na misionera azy tamin'izany. Izay 17 volana tsy mba hafananao na inona na koa na vita be afa-tsy ny mivavaka mafy, ny vavaka mafy ho an'ireo olona marobe sy ireo izay niara nijaly taminy. Manasa anareo aho mba hisaotra sy hideran'Andriamanitra, hisaotra azy amin'ireo fahasoavana marobe izay narotsany tamintsika. Hisaorantsika hatrany Andriamanitra noho ny fahafahany rahalahintsika. Hisaorantsika izy noho ny toe-panahy misionera mitsiry amin'ny olona marobe tahaka ny androany tao amin'ireo rahalahy sy anabavintsika tamin'ny alalan'ny fanirahana an'ireo misionera Salesianina andiany fa 720. Manasa anareo aho mba hitady ny fomba rehetra hiainana marina tokoa ny finoana satria ao anatin'ny finoana lalina ihany no ahatsapahantsika fa tia sy miay antsika Andriamanitra manoloana an'ireo olana sy fahasarotana mitranga eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Sy mba hikarakarantsika ny fikambanantsika sy ny fianakaviam-be Salesianina. Manasa anareo aho hiaina ao anatin'ny fanantenana. Mino aho fa i Don Bosco dia tena olon'Andriamanitra, tena masom-piainana tokoa, nanamafy sy ny kolokolo fatratra ny finoany, saro-piaro sy ny aro azy fatratra mba tsy ho ravan'izaniza ka zarivo tsy mpiainana no velombelomo ny fanantenana lehibe. Ry havana malala, fotoana izao tokony iainantsika ny fanantenana fa tsy sanatria akory fotoana hitomaniana. Mankasitraka antsika rehetra, tiako tokoa raha mba eo anivonareo mandrakariva ny tenako kanefa ny azoko atao dia ny mivavaka ho anareo ary matokony avy aminareo ihany koa. Veloma mandra-piaona omba anareo any Andriamanitra.